La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Noltranao ny fampalalam-baovao. Nanao fampitandremana amin'ny fampitsaharana ny etsika fitariana vahoaka an-dalambe ny avy ao anivon'ny Emonaty tamin'ny ity androany ity. Tsy vahaolana hoy izy ireo ny fidirana an-dalambe izay miteraka savorivory. Taorian'ny raharaha grevy 24 olona miisa 5 avy eto amin'ny faritan'Antananarivo no nahazo amitsoran-keloka taorian'ny fandinian'ny CFM ny antota taratasy tonga teny amin'izy ireo ary natolotra tamin'ity androany ity izany. Tafakatra 303 ireo mpitsopinenana tonga taon'ny Tolaniaro amin'izao fotoana izao araka ny antotanisy avy any an-toerana. Avy any amin'ny faritra Atsimo sy Androy avokoa izy ireo ary kereno antony fitsoahana. Nisy namaky ny foibe ny fiketitra be ao Antsirabe alina ary volana tapitrisany maro no very tamin'izany. Maty ny vonoan'ny Jolay ihany koa tao anatin'ny zany mpiambina iray. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, efa atsasa manila ny mponina ny Israela no efa mitsindrona vaksiny entina miady amin'ny Covid-19. Miditra amin'ny fialana amin'ny fiboahana fatelo izy ireo amin'izao fotoana izao. Nendino aranao afaka fotoana. Salandra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny kolotizika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao nanao fampitandremana amin'ny etsika fitariana vahoaka an-dalambe ny teo anivon'ny Emonaty tamin'ny ity androany ity. Tsy vahaolana hoy izy ireo izany fa mety teraka savorivory. Henri Florio. Tsy lefitra ary andraisana fepetra manokana ireo mpitarikolona hidina an-dalambe raha ny nambaran'ny ireo mpitandro filaminana mivondrona ao anatin'ny Emonaty androany. Tsy azo ankena intsony ny fanaovana fakana korontanina sy fanaovana politika ny vahoaka. Mijoro hatrany ihany koa ny fitandro filaminana, hiary ny vahoaka sy ny fananana, izay miankina amin'ny toetra raha misy. Mbola teanentana ihany zany zahay ato anatin'ny fitandrona ny filaminana. Teanentana hoe ny korontana izay efa nisy teto amin'ny tany sy firenena nandritra ny taona maromaro, ampolo taona maro ny fandimby dia tsy ary mitondra sovelively ho an'ity firenentsika ity. Ka teanentana zany zahay hoe ayako izay ny fambolena korontana fa ilaontsika hijanona ao anatin'ny atao hoe tany tandalana. Ary eto moa ho an'ireo izay olona izay arisirisiky ny olona fotsiny. Zay manokana zany dia somary mampalahelo ihany mahita an'ilay olona izay voasambotra ary voaterina ampidirina any am-ponja no ny fandikan-dalàna izay nataony kanefa ilay olona izay nandrisika azy hoe mandehana eny ianao manaovana izao eny ianao dia milamina tsara izy angamba amin'izao fotoana izao any an-tranony ihany. Namafatrany teo anivon'ny Emonaty fa olona efa nivonina hanao fihetsiketsehana. Ireo olona voasambotra tamin'ny asabotsy lasa teo fa tsy araky ny voalaza fa nosamborina tamin'ny tsisy antony. Ho fanohizana ny asan'ny mpitandro filaminana, mety ho hatrany ny asa fisafona sy ny fiarovana ny tranon'ny filoha teo aloha raha ny fanazavana. Tsy mbola hita ny marimaritra iraisana manoloana ny olana fanomezana vatsim-pianarana ireo mpianatra ao Tomasina amin'izao fotoana izao. Manao toy vakana ihany koa fanambarana ataon'ny fikambanana manoloana ny toe-java-misy any an-toerana fanantina. Tsy mbola miravina ny disadisa manoloana ny famahana ny olana ny fandaovana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra eo anivon'ny Université ny Tomasina mandraka androany. Taoriny tsy nahitana ny marimaritra iraisana teo amin'ny tompon'andraikitra sy ireo mpianatra omaly. Manoloana ny tsy nahenona ny fanazavana mahakasika ilay tifitra nahafaty mpianatra iray. Manao toy vakana ny fanambarana ataon'ireo fikambanana maro samihafa ary mitaky ny amoahana ny marina. Manameloka ny fampiasana basy miteraka fandatsahana aina izay tsy hita nampiasain'ny mpitandro filaminana tamin'ny faritra sasany. Tsy mankasitraka ny fanimbanana ny fananana iombonana. Manameloka ny fanodinana
ny marina amin'ny haino amanjery sy amin'ny tambazotra sosialy. Manamelo kokoa ny fandroritana ny toejava misy entina hanakorontana ny fiainam-piarahamonina eto Toamasina. Mangataka ny hisian'ny fanidihadiana lalina manaraka ny fomba amampanao amin'ny toejavatra toy itony. Tokony hirosoana ireo mpiasa sy ny mpandraharaha eo anivon'ny oniversite ny famahana ny olana ny mpianatra taoriny na many ny fanjakana ny fitakiana izy ireo. Iverina hiasa izy ireo manomboka ny alatsinainy ho avy izao, na eo aza izany mbola misy hatrany ny fitakiana. Koa satria ny valy ny fangatana izay nataonay dia iverina hiasa izahay. Ny syndicat ny mpandraharaha eto amin'ny Université Toamasina dia mbola manara-maso ary manatanteraka ny asa syndikaly, izany hoe fampivoarana ny toeram-piasana, fampivoarana ny mpiasa ary fiarovana ny zony mpiasa. Koa lazaina etoana fa ny CRCM izay volana août 2019 ny farany nandoavana azy dia mbola ndraikitry ny syndicat no manara-maso akaiky izany. Ny vacation ny examen baccalauréat 2020 dia mbola handrasana sy ny sisa sy ny sisa. Andrasana araka izany ny mety ho famahanana ny olana misy eo anivon'ity oniversite ny Toamasina ity. Mitohy hatrany ny fanenjehana ireo olona voasaringotra amin'ilay raharaha volamena sarina taty Afrika Atsimo. Namarana ny atonian'ny fampanoavana eo anivon'ny PAK fa olona iray indray no nahiditra amponjao ry Florian. Tsy mbola mijanona fa mitohy hatrany ny fanenjehana ireo olona voaroiroy manoloana ny fanondroanana ilay volamena antsokisoko taty Afrika Atsimo amin'izao fotoana izao. Raha ny fantatra, ny ampiray indray ireo olona nampidirina amponja manoloana ity raharaha ity. Taorian'ny fiakaran'ny raharaha tetsy amin'ny PAK 70 hektara, ny alohavan'ny fanesorany ministeran'ny volo, ny tsy fahazahoana manenjika eo mpiasan'ny faditserana io, ka nafana ny rosta amin'ny fanadidiana sy ny famotorana. Mpiasan'ny ladoany iray ao Toliara, izay nanatry maso ny fijanonan'ilay fiaramanidina, nitondra ilay volamena ity no fantatra ankehitriny fa naniditra amponja. Ankoatra izay, mbola misy polisy ny fiandrasana ny sistanina ny PAF ihany koa, no mbola voasaringotra amin'izao raharaha izao, araky ny nambarany teo anivon'ny PAK hatrany. Eo am-piandrasana ny fahazahoan-dalana manao ny fanadidiana sy ny famotorana, avy eo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka azoko ihany koa ny fitsarana raha ny fanazavana hatrany. Tsy ivana fa efa nitaky ny isamborana ireo trondro vavety amin'ity raharaha ity, ny syndicat ny faditserana ny herinandro lasa teo. Hatreto, misy 470 izao ireo nampidirina ponja vonjomaika manoloana ity resaka volamena ity. Etsy andaniny, andrasana ny daty ny fahatelo ny volana Martsa ho avy izao, ivoahany didim-pitsarana momba ny fitorian'ny fanjakana malagasy an'ilay orinasa any Dubai izay mitonona ho tompony volamena. Eo ihany koa ny fangatana ny ameriana ilay volamena sy izy telo lahy voasaringotra tamin'izany. Tamin'ny raharaha grevy roapolo sy roa arivo olona miisa 5 avy eto amin'ny faritan'Antananarivo no nahazo famotsoran-keloka taorian'ny fandinian'ny CFM ireo antotartasy tonga tany amin'ny izy ireo ary natolotra tamin'ity androany ity izany Henri Florian. Notontosaina androany tetsy amin'ny foibe ny CFM ampefilo ny fanolorona ireo antotartasy mirakitra ny famotsoran-keloka ho an'ireo nahazo izany teto anivon'ny faritan'Antananarivo. Misy 5 izy ireo nahazo izany ka ny roa tonga naka azy androany. Ny fanomezana ny famotsoran-keloka ireto olona ireto izay fanapahan-kevitra no raisiny teo anivon'ny fivoriam-be ny CFM ny 12 Desambra 2024 lasa teo. Ny fanomezana ny amnesty izay mikasika ny raharaha 2024 ka hatramin'ny fiandohan'ny Repoblika faefatra. Fandinihana lalina ny antotartasy no ataon'ny mpikambana eo anivon'ny CFM vao afaka miroso amin'ny fanomezana famotsoran-keloka tahaka izao. Amnesty moa dia hoe fikendrena izay le hoe ho amin'ny fampihavanana ny firenena izay satria natamin'ny taona 2024 sy ny tao aorianan'izay dia nisy olona maromaro ny hoe voatratriny hoe eloka no ny antony ara-politika ka rehefa hoe natao ny fanadiadiana sy ny hoe fanamarinana fikarohana ny hoe marina dia hita fa nisy olona zany maromaro dia tratran'ny fanameloana no resaka ara-politika fotsiny ihany. Fa ny olona mahazo amnesty dia tena ireo olona hoe hita
ary voamarina tsara tamin'ny alalany fanadiadiana sy ny famakafakana ary ny fiadikevitra na teo anivon'ny fitsarana cour suprême sy ny taty anivon'ny assemblée générale dia samy niezaka ianamarina ary hanadiady lalina hoe retolonreto kosa tsara omena zany hoe famitsorakeloko zay no marina zay le vérité ho amin'ny famitsorakeloko. Tsy ndry azo lena manoloana ny raharaham-pirenena no nanenjehana azy ireo raha ny fanazavana. Azo amle zavatra magatana tokoa zay efa tena hoe efa faheloka ny tsika azo lena sy ny resaka politika moa le izy dia isorana be dia be mbola teo ny ray aman-dreny zay nampihavana sy nahalala ny zavatra hoe tsy rariny sotra indrindra tamin'ny mianazo ny naconseillerie 2012 resaka fiarana basy tao amin'ny rasy za mangasiny tao zany miaramidy. Ankoatra ny eto Antananarivo, efa mirosy ihany koa ny fanolorana ireo antota-taratasy mirakitra ny famitsorakelika ho an'ny faritany hafa eto Madagasikara. Tafiakatra 303 ireo mpitsoponenana tonga any Taolagnaro amin'ny zao fotoana izao araky ny antotanisy azo avy any amin'ny toerana. Avy amin'ny faritra Atsimo sy Androy avokoa izy ireo ary ny kere no antony fitsoahana miantarandrianay. Mpitsoponenana miisa maheriny 303 no tonga ao amin'ny akany Maralaky Taolagnaro ankehitriny noho ny fisian'ny kere any amin'ny tapany Atsimon'ny Nosy. Saika zaza amam-behivavy ny akamaroan'izy ireo. Manoloana ny tranga tahaka izao, vahaolana maro raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra ny toerana no tokony apetraka, ahafahan'ny fianakaviana tsirairay miarina. Isan'izany ny lafiny ara-tsakafo sy arak'asa. Tonga nijery ny zava-misy tany toerana ny teo anivon'ny PAM na ny programme alimentaire mondial. Ceux qui ont besoin de nourriture aujourd'hui, nous devons les aider aujourd'hui, c'est pas demain. Comme vous voyez. Ireo tena mila sakafo androany dia tokony omena sakafo androany fa tsy hoe andrasana rahampitso akory. Araky ny hitanareo, eto izao dia tena betsaka ny zaza, ankizy sy vehivavy, dia raha tsy omena sakafo izy ireo dia tena hisy fiantraikany amin'ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsainan'izy ireo izany. Dia tsy azo ekena nefa izany. Raha toka resaka sakafo ny olana dia tokony avy dia omena sakafo izy ireo. Tokony tsaboina izy ireo raha mila izany. Fa tsy izay ihany, tena ilaina indrindra ny manampy azy ireo mahaleo tena. Tokony ampiny izy ireo hamokatra mba ampisin'ny fidiram-bolan'izy ireo ka afaka amelony tena. Izay no tena antsoina hoe fiarina. Miara-miasa izahay mba ahafahana mamany filanan'io ary mba tsy hisian'ny fiankinan-doha amin'ny fanampiana intsony. Fa leo tena kosa amin'ny alalan'ny ezaka ataon'izy ireo tsirairay. Tena zava-dehibe io raha toka tsy tiantsika hiverimberina ny krizy tahaka izao. Ho an'ireto mpitsaponenana tonga eto ireto dia ho ampinay tahaka ny fataonay hatramin'izay ary hisy ny fepetra fo raisinay rehefa tafaverina soa aman-tsarany amin'ny toerana misy azy izy ireo. Hisy ohatra ny laminasa momba ny fambolena, fiompiana ary ny jono ho tanteraina mba hisian'izay vola miditra ho azy ireo izay. L'élevage ainsi de suite partout où ils sont. Question de les aider à gagner assez de revenus pour se prendre en charge eux-mêmes et ne pas toujours être indépendants. Ny 15 ny volana Martsa ho avy izao no hanomboka ny famerenana ireo mpitsoponenana ireo any amin'ny toerana ny aviany tsirairay avy raha ny fanazavana. Isy ny tantsorika ataon'ireo fikambanana maromaro, iraisam-pirenena sy avy eto Madagasikara, iarana amin'ny fitondram-panjakana malagasy mba ho famahana izao olana fifindramonina izao. Toy ny fanatsarana ny fampidirana ny etra-tambatra avy amin'ny tantsapam-boly Lavanilina, tafiakatra 4 lavitrisa ariary ny etra azo tao amin'ny faritra Savany taona 20 sy 24 fanampy kosa ny toizan'izany amin'ny taopam-karana manaraka. Ivy Richard. Nahita mbokany tamin'ny fampidiram-bola anaty kitapom-bola mpanjakana ny fampanarahan-dalàna ny tantsapam-mokatra Lavanilina tao Sava. Ny taom-pamokarana 7/12/2022. Lavitrisa maro ny etra-tambatra azo avy amin'ny mpamboly 700 nampidinina anatin'ny sehatra ny ara-dalàna. Mandritra ny taona 720 sy 20. Zay moa zany iny 4 miliara zay nolazaiko teo iny. Ka mariako manokana fa ny etra-tambatra nakamarony any amin'ny 95% de miverina any amin'ireo commune sy région zay misy an'le fambolena ataon'ireo tatsa. Na dia teo aza ny fitotonga ny vidiny Lavanilina no nitoedrara maniran-tany
izana nitazonana ny etratambatra ny toam-pamokarana manaraka tany tsamandidina ny 704 indray araka izany no ezahana ampidirina anatin'ny sehatra ara-dalàna anatrarana ny fanamby. Mahafalanay nefa ny milaza aminareo fa mbola mieritreritra izahay apiditra amin'ity taon'ity 2 milliards d'ariary eo anatin'ny kitapom-bola mpanjakana satria izay no etratambatra entin'ireo mpamboly izay efa nanaovanay formalisation tao anatin'ny 2018, 2019, 2020 rehetra izay. Zava-dehibe ny fampidinana ny tantsaha anatin'ny sehatry ny ara-dalàna toy izao hoy teo anivon'ny Sanala. Fikambanana ny vondronana mpamboly sy mpandraharaha amin'ny sehatra anatin'ny seha-piariana Lavanily. Izay fandraisana ndraikitra amin'ny fandoavan-kehitra izay no tokony ho tsapan'ny olom-pirenena rehetra eto Madagasikara. Tokony hahatsapany mahazava-dehibe ny fandoavan-kehitra isika satria lafiny zavatra maro na izany ara-toe-karena na ara-tsosialy no miankin-doha tanteraka anatin'izay. Izay ihany koa no ampamaro toerana ny toe-karentsika sy ny maro hafa anatin'ny fotoana maharitra. Androany no tontosa tetsy Antaninarenina ny fifanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny fobe mpitantanana akabe'ny etra sy mpisehatra mifanohana azy anatin'izay fanatsarana ny fampidiran-ketra avy amin'ny tantsaha-mpamboly Lavanila izay. 3.9 isanjato ny fidinan'ny tany arikarena faobe taorinan'ny Covid-19 ary aina itotongana hatrany izany raha tsy misy ny fandraisana andraikitra tsy vahaolana ny famoronana krizy vaovao ho an'ny firenena mahantra manerana izao tontolo izao raha ny fanazavan'ny pay toe-karena iray Michel Arana Arzona. 12 isanjato mihiba ny tany arikarena faobe ny taona 2020 no ny fahaverizana asa hatramin'ny rotapitrisa mahery. 3.9 isanjato mihiba kosa izany tamin'ny taona 2020 vokatry ny fiparian'ny valinaretina Covid-19 manoloana ny savorovory politika haina mafy ny momba ny toe-karen'i Madagasikara raha ny fanazavan'ny pay toe-karena. Zao fotoana zao raha mahita fa misy ny savorovory politika volen'ny ny mpisehatra ara-politika dia eto izay dia misarika ny sain'ny rehetrarehetra zany fa ny fiatraikany krizy io dia mafimafy kokoa no fiatraikany krizy rehetrarehetra tany aloha satria tsika teo vao mivoaka ny ataontsika hoe confinement zany ny krizy ara-pahasalamana izay na tonga ny toe-karena totongana hatrany amin'ny 3.9 isanjato mihiba karaha zao indray zany no sanatria misy krizy mitombo dia mino fa i Madagasikara no firenena voalohany mahantra ny leran-tany. Tiany mpanao politika ny tanindrazany dia tokony hatsaraina ny fari-piainan'ny vahoaka. Fari-piainan'ny vahoaka zany tokony tiavy ny vahoaka misy ao aminy dia tokony ataony zany izay tsy hampahatra an'ireo vahoaka roa satria ny korontana ara-politika dia isan'ny antony iray mahatonga ny fahantrana eto Madagasikara. Fikorotana ny seha-piariana maro isan-karazany hitarika ny fiakaran'ny vidim-piainana mafimafy kokoa no iandry any Madagasikara raha toa ka mbola hiaina krizy politika hitarika krizy ara-toe-karena vaovao raha ny fanazavan'ny avy eo anivon'ny CREM. Isin'ny krizy politika mifangaro amin'ity le ataontsika hoe krizy ara-pahasalamana izay mbola tsy vita ity dia vao may apidy atsika eto Madagasikara zany manoloana an'izao tontolo izao. Midikan'izany zany dia hena koa zany ny fahafahantsika manafatra andreo entan'ireo hitotongana indray ny ariaritsika zany mihoatra amin'ny euro sy ny dollara amin'ny efa fitotongana ny antsony rehetra zany amin'ny mety ho fitoniana azo atao ny fifampirarana izay tokony fampiresahana satria ny fiatraikan'ny krizy politika eo amin'ny lafiny ara-toe-karena dia tena mafy dia mafy tokoa raha amin'izao le toe-java-misy zao. Raha tsy hivina raha ny antontanisa farany 7 isanjato ny tany fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara, mihoatra an'izay kosa ny fisondrotry ny vidim-piainana tsapan'ny olona na ny inflation ressenti izay miovaova araka ny fari-piainany tsirairay. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ny tombony tovovavy malagasy niara-ny herisetra amin'ny endriny maro nandritra ny krizy ara-pahasalamana. Isan'izany ny fanarotana aranofo araka ny tatitra avy amin'ny Ecpat France ny fikamanana izay nahazo tantsoroka avy amin'ny OIF Yves Richard. Efa manomboka mahasamy torika ny fanararotana aranofo mianjady azy ireo ny tovovavy malagasy. 12 ny tovovavy ny anjadian'izay tiany anivon'ny fiarahamonina nandritra ny amena ara-pahasalamana ary tonga noraisina ny tanana teny anivon'ny Ecpat France.
isan'izany nahazo azy rovavy ireto. Anankiray nanambady izy dia bevoka, dia rehefa bevoka izy dia nisaran'ilay vadiny, dia avy eo tsy nanana fahafahana tsy izy namela an'ilay zanany, dia lasa izy nandeha nanao varitena zany, dia tena ny anankiray tena ny varitena mihitsy. Ny anankiray indray resaka hoe tsy fananana ao an-trano ihany moa zany no tena izy. Le ka anankiray tsy sahirana zareo ara-pivelomana, izy manana zandry tsy salama, dia tena nisy ramose zany nangataka firaisana ranofo taminy, dia takalo vola mba ahafahany mitsabo an'ilay zandriny. Ao anatin'izay fandraisana ny tanana ny tovavy hiarany herisetra amin'ny endriny maro izay, tafiditra ao anatin'ireo fikambanana 7-20 tamin'ireo 450 nanolotra tetikasa teo anivony OIF ny ECPAT. Mifantoka betsaka amin'ny fampianarana ny solosaina ny tetikasa na rosiny na ny e-surf. Dia ny tanjon'ity tetikasa ity zany araka ny hitantsika teo dia ady amin'izay fanarotana mamofa ady amin'ny ankizy izay amin'ny alalan'ny fanarenana azy ireo, fanarenana ireo ankizy na atao hoe vehivavy amin'ny alalan'ny resaka fametrahana centre informatique sy service informatique rehetrarehetra zany ary ny resaka cybercafé. Zay zany ny atao hoe ny tanjonay amin'ity tetikasa ity. Mandidina ny 4 euro ny tanjoroka hoentin'ny OIF ny ECPAT ao anatin'ny famatsim-bola francophonie avec elle. Mizara telo mazava ny vokatra andrasana anatin'ny tetikasa mandritra ny 7 volana. Voalohany fanomezana fatokisan-tiana azy ireo tsy ho marefo amin'ny endrika fanararaotana, manaraka ny fanomezana mari-pahaizana ahafahana mitady asa, ary farany fametrahana azy ireo ho mazovoany ady amin'ny fanararaotana mianjady amin'ny mahalana ny mahavavy eny anivon'ny fiarahamonina. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavatra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny rotaka ny seho tetsy antetezana avoany voalohany eo any koa ny vakitrano tany Antsirabe tany rehefa avy eo ary. Likez-o, commentez-o, publiez-o, partagez-o. Yellow Facebook baka 1 giga APSN amin'ny fotoana rehetra amin'ny vidiny 10 ariary monja. Tsindrio ny dièse 322 étoile 65 dièse. Ho an'ireo rehetra voakasiky ny tetikasa Rocade Nord-Est Sieste, manana fanontaniana ayay mahakasika ny tetikasa ve ianao? Na koa mila torolalana amin'ny fikarakarana anatonta taratasy? Fantary fa misokatra ny guichet unique eny anivon'ny sampandrarahany fananantany eny avaratrano Alasora, izay natokana andraisana sy anampin'ireo tompon-tany rehetra amin'ny fikarakarana sy fanomanan'ireo atonta taratasy ilaina. Ho fanatotsana aingana ny dingana mahakasika ny fanonerana, ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy dia manasa ireo tompon-tany miisa 570 izay mbola tsy nisitraka izany mba hanatona ny guichet unique. Ampafantarina bebe kokoa ny mahakasika ny dingana tokony arahina sy ireo atonta taratasy ilaina amin'ny fisitrana ny fanonerana. 2.7 miliara ny vola natokany fanjakana malagasy ho fanonerana. 7.7 ireo tany tokony misitraka izany. 4.7 dia natokana ho an'ny fananan'ny olona. 4.7 ho fanonerana ireo tany sy ny tanimbary. Fanifanan'ny onitra ho an'ireo olona nanana fotodrafitrasa, fambolena, nampiasa ny toerana, mpanofa na very asa voakasiky ny tetikasa dia fananomboka ny volana Desambra 2024. Tamin'ny taona 2024 kosa no nanomboka ny fanoneran'ireo tompon-tany sy tanimbary na ny fangatahan-dalana teo anivon'ireo mbola ampikarakarana ny taratasiny ho fanomboana ny asa eo amin'ny taniny. Aza misalasala intsony manatona ny guichet unique eny amin'ny sampandrarahany fananantany eny avaratrano Alasora raha mila fanazavana fanampiny. Ho jerena manokana ny mombanao. Azafady kely ange ho isika aina ny rano nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana, ara-tsaina, amin'ny fahitana, amin'ny fianona ary ny vehivavy indrindra ireo bevoka dia sahirana mafy vao mahazo rano noho ny fahasembanany sy ny faniliana ataon'ny fiarahamonina na andreny vohatra io na antanana azy ireo. La ny andro matsaka ka tsy afa-miasa akory hameloma tokantrano voailika sy akoraina izy ireny. Ok izay ny faniliana azy ireny fa olombelona toa asy ianao ihany izy.
verina eto amin'ny fampahalalam-bavao isika amitaky ny fanesorana ny tompon'andraikitra Isatsokajy tony misana ny RF2 ny sosialy ary ny fandriam-pahalemana eny anivon'ny fokontany ny mponina etsy atetezana voany voalohany orakoraka sy fametrahana sora-bavety no nanomboan'izy ireo ny etsika tamin'ity androany ity Hivy Richard. Toy izay ny tranga tetsy amin'ny fokontany antetezana voany voalohany nanomboka tamin'ny valora sasany marainy. Vahoaka maro no mirohitra nanoloana ny fokontany nitaky ny fanesorana ny tompon'andraikitra ny rafitra isan'ny tokony taony miorakoraka taony nametraka sora-bavety tamin'ny rindrina manodidina ny fokontany. Tokana ny tanjona dia ny fanesorana ny tompon'andraikitra tsy nahomby nandritra ny taona maro. Ny fokontany ity zany nahazo farany tamin'ny fokotany teto Antananarivo nahazo an'ilay fanovana présidence vice-président zay tsy mandahan ireny olom-boteny ireny satria olom-bavao izy ny zavatra nataony ara mbola tsy nisy fa le rafitra ao ambanin'ireo zany manomboka eo amin'ny sosialy secteur sécurité RF2 efa 12 taona mahery reny teo tsy niova na TIM man teo na SVM man teo TGV tsika zao fa TGV io izy azonao ay zany maka kolera politika dia izy matanjaka foana zany izy amin'ny fotoana rehetra 20 taona niasana teto aminay izy tsisy tetikasa vita vola mandeha foana isan'andro tikera raina foana lalana tsy vita ny tatatra maloto na ny fiovana ary tsisy mihitsy eto aminay dia mba maneho hevitra zany izay tanora sy reto ray aman-dreny miaraka aminay reto mba hanalany zareo ato satria izay mba mila fitondrana mendrika sy milamina ho an'ny fiarahamonina anay. Na dia voatendry andro vitsy lasa aza ny filohan'ny pokotany eny antetezana voany voalohany izany hoe ny 5 febroary lasa teo. Efa maro ny fitarainana avy amin'ny fokotany voarainy. Lazany tsy afaka ny andray fanapahan-kevitra manoloana ny tranga kilan'ny tenany noho ny fanendrena na fanesorana ny rafitra isan'ny tokony miainga avy eny anivon'ny commune hoy ny fanazavany. Njana ho fampitoniana ny mponina ihany arak'izany no natao mandra-pisihan'ny vahaolana maharitra. Asa zay tatitra zareo isambolany fa misy indroindro kely any satria nofimeny mpivarotra sy ny anina misy isan-dalana iny mbola misy zodira sengaza ny fitaovana ampiasaina ato koa ohatrany tsy ampy sa misy fitaovana tonga nefa tsy dia asa hoe tsy mahavita n'le asa noho le fahalatona betsaka loatra angambany zay mba mety antony dia mahatonga le olona mitrotra sengaza satria mieritreritra hoe mbola verina foana ny zavatra taloha zay fa somary nanahirakirana kely. Io moa arak'ilay fitenenina hoe tena ny olona marary zany tsy voatazona any an-trano marary izy dia tsy any dia hiezaka zay ampitony tanteraka amin'ireo olona ireo satria tena marina tsy mila korotana intsony tsika. Efa mbolana maro no nitaky ny fanesorana ny rafitra Isatsokajy eo anivon'ny fokontany mponina eny antetezana voany andrasany ary hotatirina eto amin'ny fampahalalam-bavao hatrany arak'izany ny toin'izay. Isan'ny vavao misongadana ihany koa dia nisy namaky ny Foibe Ivy be ao Antsirabe alina ary vola antapitrisa maro ny very tamin'ny izany. Matiny vonoany Jolahy tamin'izany ihany koa ny mpiambina iray KOL-TV Antsirabe. Ny aliny talata fa 7 volana febroary 2024 lasa teo ifony alarobia fa 4 volana dia nisy namaky ny Foibe Ivy be eto Antsirabe atao anatin'ny fokontany tsara sotra. Matinovonoany Jolahy tao anatin'izany ny mpiambina iray tao amin'ity Foibe Ivy ity ary nisy ny fahaverezana vola amatapitrisa maro. Tsy mbola fantatra mazava loatra eto ny mahakasika ny fanafiana sy amin'ireo Jolahy izay navandoza raha ny fanazavana azo avy amin'ny tandro filaminana dia mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka amin'izao fotoana izao. Raha ny loharanom-bavao azy tena toerana kosa dia nafatotra ireo Jolahy ity mpiambina iray ity ary novelesina hovaky ny lohany no sady notsatohana zava-maranitra ny antony. Raha tsy ahivina dia voataona vitsy monja izay no nisy namaky ny centre fiscal teto Antsirabe dia izao teto amin'ny centre fiscal be izao indray. Andrasana arak'izany ny fanadihadiana ataon'ireo mpitandro filaminana mahakasika ity raharaha ity. Mitony fizarana zanakazo volena ataon'ny samban-draha-paritra miadidy ny tontolo iainana iarahana amin'ireo orinasa sy fikamanana maro samihafa any amin'ny faritra Atsinanana. Adidy manao fanaraha-maso ireo zanakazony volena mba ahitana vokatra tsara. Misy ireo orinasa nanototosa fambolena tamin'ity androany ity tamin'ny velaran-tany amina hektara maro. Fanampanajavana. Ny eto amin'ity tokotany Saint-Jean
Brickaville aty dia ny tany midiraidy ihany zany no nanendro hoe aty nareo no manao azy. Ny androany zao dia zanakazo 3,000 no volena eto. Io zanakazo io dia kininina oliva na kininina manitra ohatsy ny mahazatra antsika, izay no atao eto. Ao anatin'ny velaran-tany eo amin'ny 2 hektara sasany eo no voavoly amin'ity androany ity zany. Metraka ny aro afo satria ny afo fahavalon'ny fambolena tahaka izao, ka eo amikarakarana izay dia efa metraka ny fanaraha-maso sy ny aro afo mba ahafahana avelona tsara n'ireo zanakazo ireo. Ny afo tena misy aty zany dia tsy afelona fa avy amin'ny fanaovana charbon. Misy koa nefa nireo manao kasoparana trotro izao, mahita an'ilay zavatra tsara sy maniry dia misopany. Fa ny ao anatin'ny fitalevam-paritra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ao Atsinanana miaraka aminay eto amin'ny district Brickaville dia efa mampitandrina ho an'ireo izay tratra miny manao izany. Amin'izao fotoana izao mialefy ilay tangoron-drahotra ao amin'ny tapany avaratry ny nosy izay hinahina ivadika eo rivo-doza raha nambarany mpamantatry ny toetra ny andro tamin'ity androany ity. Misongadina ny fidinan'ny maripana ambony indrindra any amin'ny avaratry ny nosy any. Sabrina Rarson. Tsy kelikely ny herin'ilay tangoron-drahona ao amin'ny tapany avaratry ny nosy ankehitriny araka ny nambaran'ny mpamantatry ny toetrandro. Mbola hitoko isetsakilany ny rotsakorany any toerana. Ny resaka fiforoana rivo-doza aloha zany tsy navanina izy raha tamin'ity ataoko hoe 3 andro avy eo. Any amin'ny herinandro miditra any no hitantsika eo indray ny mety fivoarana ety amin'ny ranomasimbe indianina amin'izay mbola nazavantsika anazy hoe misy izay zone de convergence intertropicale zay amin'ny mahazo ny lohan'ny tendrony avaratry ny Madagasikara dia ny fisiany zay manamora kokoa ny fiforoana rivo-doza noho ny fisiany zay zone de convergence intertropicale zay hatrany aloha zany any amin'ny tapany avaratry ny nosy ny tena misy ny rotsakorana somary betsabetsaka zany atao anatin'ny 3 andro. Tapany atsimo indray somary azo lazaina hoe mipetraka ihany oram-baratra fa tsy tokotoko ilay izy tandrivon-drahona be zany ny aty amin'ny tapany atsimo. Ho any Analamanga mandraona ny andro amin'ny ankapobeny isaky ny tolakandro izay mety misy ihany ny tandrivon-drahona ny alina zany. Miamitsoka mafy ny rivotra any amorontsiraka tapany avaratry ny nosy izay mbola ahitana rotsakorana. Manomboka hiakatra tsikelikely ny maripana aty amin'ny faritry ny afovoantany ao anatin'ny 3 andro manaraka. Tahaka izay ihany koa ny any amin'ny faritra Atsiranana izay hidina ho 7 degré Celsius ny maripana raha 2 degré izany teo aloha. Tontolon'ny ekitra kosa indray dia fantatra ankehitriny tsy fanekena ampahan'ny CAF sy ny FIFA ny andraisan'ny kianjaben'ny Mahamasina ny lalaon'ny Bahrain Madagasikara sy Niger mety ho an'ny barika 10 araka izany io lalao io. Henri Florian. Araka ny sion-dresaka tsy ho afaka ho tanterahana eo amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny lalao miverina eo amin'ny Bahrain Madagasikara sy ny Le Mena any Niger eo amin'ny fifanitsanana edin-toerana ho an'ny kanina 2024 taranja baolina kitra. Fihaonana izay ho tanterahana ny 17 ny volana Martsa ho avy izao eto Madagasikara. Sy neken'ny Federation'na iraisam-pirenena FIFA sy ny Confederation'na Afrikana na ny CAF mantsy ny anaovana ny lalao etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina noho ny tsy mbola fahavitany ity kianja ity sy ny toetrana amin'izao fotoana izao. Araka ny angom-baovao azo, efa narefa ny Federation'na Malagasy ny baolina kitra eo anivon'ny Commissionna Mpanatanteraka ny sary ny kianjaben'ny Mahamasina amin'izao fotoana izao ka kely ny vintana ny hanekena izy ireo ny hanaovana ny lalao eo amin'ity kianja na sy mpanamboarana ity. Tsy manantafidy ny Malagasy fa ny kianjan'ny barika 10 Antomasana no efa vonona tanteraka handray ny lalao. Ity kianja ity izay efa nandraisana ny fihaonan'ny Bahrain Madagasikara sy ny elefantany Côte d'Ivoire. Andrasana araka izany ny mety ho fanapahan-kevitra ny amin'ny kianja hanatanterahany ity lalao ihaonan'ny Madagasikara sy Niger ity. Zay mivadiantsika maresaka iraisam-pirenena. Efa natsasa manila ny mponina any Israel no efa mitsindrona ny vaksiny miady amin'ny Covid-19 ankehitriny ary miditra amin'ny fialana amin'ny fibonana fatelo izy ireo amin'izao fotoana izao fanadina. Mivoatra tanteraka ny ady amin'ny Covid-19 ny Israel taoriany fanaovan'izy ireo ny vaksiny fao be hita fa mivoatra ny toedrarary mena tsikelikely ny trangana Covid-19. Raha tokana ahitana tranga mandinina ny 7,000 ny fiandohan'ny volana febroary teo, nidina hatramin'ny tranga 3,000 izany amin'izao. Ny
midina ihany koa ny isan'ireo kagrava raha toa ka 210 izany teo aloha dia nidina ho 700 amin'izao. Hatreto raha ny fanadihadiana hatramin'ny 910 isanjato ny fahombiazana ilay vaksiny. Manoloan'izany manomboka ny volana martsa izao izara roa ireo mponina ny Israel, ao ireo efa vita vaksiny izay nahazo ny karatra maitso ary afaka mandehandeha amin'ny toerana be olona, ao kosa ireo mbola tsy vita vaksiny izay voafetra ny toerana andehanany. Hatreto voapirofo any Israel fa mampiena ny fifindran'ny Covid-19 hatramin'ny 20 isanjato ny vaksiny. Valim-panadihadiana voalohany saingy mety mbola iova. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahany nanaraka izany soafa tsara ato ary tamiko. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.